ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mirahaba antsika rehefa afaka malalahatra ity zoma fa fitony volana May ity dia manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra. Ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny Koritianina faharoa toko fahatelo. Koritianina faharoa toko fahatelo dia ny voalohany ka hatramin'ny dimy fahaenina. Koritianina faharoa toko fahatelo dia ny voalohany ka hatramin'ny dimy fahaenina. Fakitsika amin'anaran'i Jesosy. Moa mideratena indray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo ny epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Eny, aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia nofo. Ary manana izany fahatokiana izany amin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra, izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay anekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarina. Amen. Ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Rehavako nahoana ny lazain'i Paoly hoe ny soratra mahafaty, na inona ny dikany hoe ny soratra mahafaty, inona ny lanjany hoe ny fanahy ny mahavelona. Hotsika hoe Paoly amin'ity Koritianina ity dia manazava zany ny manantitrantitra mihitsy Paoly ny mahampanompon'Andriamanitra azy, apôstôly azy. Ary ety zany dia manazava fa ny epistily velona dia ny fiangonana, ny mpino, ny kristianina no epistily velona. Ary ny zava-dehibe dia lay didy folon'Andriamanitra na lay fitiavan'Andriamanitra nosoratana tao anatin'ny fo tamin'ny alalan'ny fanahy masina, fa tsy ilay vato fisaka hita ity ivelany. Ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona. Lay soratra mahafaty dia tsy inona tsy akory fa lay lalàna. Lay lalàna. Tsy hoe tsy ilaina ny lalàna, Paoly manazava an'izany eo. Fa tsy ny fanarahan'ny olona lalàna akory ny zava-dehibe. Tsy ny fanarahana ny lalàna ny zava-dehibe. Fa ny fanarahan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitarihiny fanahy masina azy. Ny soratra mahafaty. Zany hoe lalàna dia mahatonga fahatsiarovatena ho mpanota. Fa ny mahatonga ny fibebahana kosa ka fahavelomana dia ny fanahy masina. Ny fanahy ny mahavelona fa ny soratra mahafaty. Tsy hoe tsy ilaina ny soratra fa mahatonga fahatsiarovatena ho mpanota, mahatonga fahafantarany tena ho tsinitsinina. Amin'izao andro atsika izao dia misy fomba famaky ny fiarahamonina. Misy fomba famaky ny ataontsika hoe fiarahamonina dia iny zany fomba famaky ny fiarahamonina entsika hitakehitriny zany. Dia misy dingana efatra ny famaky, ataontsika hoe famaky na ny sociologue io na ny historien io na ny psychologue, ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny io. Dia zao izy misy fiarahamonina na misy olona izay tsy mahatsiaro ny tenany ho tsy diso. Zany hoe misy zany olona
ao anatin'ny tsy fahatsiarovatenany dingana voalohany amin'olona de zao manao hoe ny karazam-piaramonina dingana voalohany amin'olona mihitsy de zao manao hoe tsy azony ao an-tsaina mihitsy fa tsy mahay izy tsy azony ao an-tsaina mihitsy fa tsy mety ny ataony tsy azony ao an-tsaina mihitsy tsy azony an-tsaina fa diso lalana izy tsy azony ao an-tsaina fa tsy mahomby izy inconscience de l'incompétence zay no azo ilazana azy ndray zany misy olona ohatr' zany ozy hoe tsy azony an-tsaina tsy mahay izy tsy mety ny ataony diso lalana izy na koa tsy azony an-tsaina fa tsy lo izy tsy mety ny ataony fa rehefa mandingana kelikely izy rehefa mandroso kelikely izy vokatry ny fanabeazana vokatry ny fitoriany filazantsara vokatry ny lafizahatra maro samihafa de manomboka mahatsiaro saina izy manomboka mahatsiaro saina izy dia mahatsiaro hoe ohatran'ny tsy mety zany ataoko zany ohatran'ny tsy mahay zany ohatran'ny zay ntsony hoe conscience de l'incompétence zany hoe manomboka mahatsiaro saina zany ohatran'ny disidisy ohatran'ny tsy aonge zany fomba fiasako zany ohatran'ny totonga za ohatra mila zavatra manampy ange zany na raha milafina nampanady zao koa manao hoe manomboka mahatsiaro tena izy tena ratsy zany tena ohatra tsy mety zany fiainako zany inona ary ty ataoko ty manomboka zay fahatsiarovateny zay fa rehefa kelikely ndray izy dingana fahatelo rehefa tena kelikely ndray izy de zao lasa tsy mahatsiaro tena tsy mahatsiaro tena ndray izy fa hoe mahomby zany efa mandeha ho azy ao amindray ny fahombiazana tsy fatany akory areo hoe mahomby izy io le fanetretena mahomby izy fa tsy fatany akory hoe mahomby izy tsy ho an-tsainy akory hoe mahomby izy ko ary dia indraindray zafady fahatelo de ny hoe lasa azony an-tsaina fa mahomby izy zay fahatelo lasa fantany fa mahomby am'izay izy fantany am'izay fa mahomby izy raha teo izy mahafantatra fa tsy mahomby de nydingana fahatelo de zao lasa fantany fa mahomby am'izay izy io izy fa manomboka lehilahy lehibe matotra amin'ny fiainam-piarahamonina misaina am'izay izy fantatra fa mahomby fantatra fa ilaina fantatra fa zava-dehibe zao ataoko zao fantatro fa maloto fantatro fa ratsy fantatro fa mila mibebaka am'izay azany zao fantatro fa efa tsara zao fa nydingana fa io mpadika fiarahamonina de zao ny fiainan'ny olona na ny fiainan'ny fiarahamonina de zao ny tena tanjona de zao rehefa tena tonga amin'ny fahalebiazana izy de lasa ataontsika hoe lasa tsy mahatsiaro tsonondray ary izy hoe mahomby fotra rehefa mandeha ho azy aminy am'izay le mahomby efa mandeha ho azy aminy fahombiazana inconscience de la compétence ho fiteniny tsotra zany efa tsy mahatsiaro tena tsony ary izy manao hoe bon za nge mahomby efa izy ary efa zay ataony de fa mety foana ina ny ifandraisana zany am'ty afatry paoly ty ny fanaya mahavelona ny soratra mahafaty ny lalàn'Andriamanitra de mahampahatsiaro antsika fotsiny mahampahatsiaro antsika mahampanotatsika fa tsy mitondra antsika ho any amin'ny fahombiazana sy ny fiezahana ny lalàna de mampahatsiaro antsika mahatonga antsika toy ny mamaky mahafantatra ny tena tsika rehefa mamaky ny lalàna zany de toy ny tableau de bord de hitantsika io ny tena mijery fitaratra ianao zany amin'ny lalàna fa mijery fitaratra de hitanao manao hoe ary tsy mibango vola zany ary to maloto be zany akanjoko zany zay ny lalàna zay le fitaratra ho paoly toy ny mijery fitaratra fa ny fanahy masina no rehefa aveo no manome toro-lalana aminao am'izay mijery manao hoe ataoko ahoana zany zao ny voloko misy safidy ina zao manendrika ahako de ataoko ohatran'izao ny voloko maloto be ny akanjoko ny indray zany zao ny akanjo alofako ndesy loko ohatran'izao zany hoe le findikany hoe lay fanahy mahavelona dia mampandray andraikitra anao ny fanahy masina ny fanahy masina no mibaiko anao ny fanahy masina no manome toko anao manome fahavelomanao aminao ka atsiarovanao tena manao hoe tsy mpanota intsony fa atsiarovana tena hoe voavela eloka zany ary atsiarovanao tena manao hoe fanetretena miaraka amin'Andriamanitra ary zay ataonao aza tsy tsaronao akory fa mitondra fahombiazana tsy tanjonao anao akory ny fahombiazana
fa mandeha ho azy aminao ny fombiazana zay ataony ny tananao de mandeha ho azy amin'ny fombiazana tsy ataonao tanjona koa hoe andeha ataoko tanjona loatra n'izao fa zavatra toy ny mandeha ho azy zay le resantsika to hoe digina faefatra amin'ny asa ny fanahy masina de zao tratray zavatra tsy etretinao koa hoe zahanao an'ity de mety fa ohatra nefa mandeha ho azy de zay ataonao de ohatra ny mety tsy misy olana tsy hoe satria nieritreritra n'izay ianao satria hoe tsara be le plan tsara fa zao no ny asa ny fanahy masina de mandeha ho azy fotsiny lay izy de gaga ianao ohatra hoe ary to vita ty toatra milamina ny fiainako toatra salama asa ny fanahy masina ny fanahy ny mahavelona eto mpamakana lavako manala de ndia mity ny lafiny zavatra vitsy isika ny amin'ny ntsona hoe ny fanahy no mahavelona voalohany de zao ny fanahy ny mahavelona ny fanahy ny mahavelona de ataon'Andriamanitra toy ny rano velona ny sariny mandrakariva ny fanahy de hoarina amin'ny rano mandrakariva Jesosy de hoarina amin'ny rano ny fanahy zany de tahaka ny rano mamelona anao izy hoarina amin'ny rano velona izy ny fanahy de tahaka ny rano velona ka manjary tonga any anatina ho any izy mamelona anao ny fanahy mahavelona de tahaka an'io rano io fa ny fanahy mahavelona de ndraiky hoarina amin'ny hafa manome hafanana mandoro ny zavatra ilaina ny tsy ilaina ny fako sy ny tahaka zany hafanana fa zay mahatonga ny Jesosy hoarina koa amin'ny hazavana fa ny fanahy mahavelona ihany koa ny fanahy mahavelona ihany koa de noarina amin'ny fitafiana amin'ny endrika ivelany tsy hoe rano ihany tsy hoe afo ihany fa mandrakariva de hoarina amin'ny hoe fitafiana azy izy indraindray zany revako malala akatoko ny Pentecoste tsika mampitodika atsika amin'ny fanahy amin'ny fahatsiarovana ny fanahy masina Andriamanitra ny fanahy masina le avako de zao efa ao anatinao izy aza manaiky zongozonina amin'izany hoy Paoly manao hoe raha tsy olona lavina ianareo de zao ao anatinareo ny fanahy masina fa rehefa ao anatinareo ny fanahy masina de mamelona anareo tahaka ny rano velona izy manome hafanana anareo mahatonga anareo tia vavaka tia namana tia mizara tia mifaly amin'ny fiainana isan'andro ary manome endrika ny fiainanareo ety ivelany fanahy masina avako malala ny fanahy mahavelona de ny fanahy azo angatahana ny asany ny fanahy fanomezana fa ny fanahy azo angatahana ny asany no zany de zao angatahana fanahy masina fa avelomam-piainana fifalim-piaina fedanam-po lay fanahy masin'Andriamanitra mahavelona ny anjaka ao amin'ny fiainanao ahatonga anao atsiaro tena digana voalohany fa tsy tanteraka ahatonga anao atsiaro tena ho diso anatren'Andriamanitra ka ibebaka si avao isan'andro ahatonga anao si avao isan'andro ka mpitondra zava-baovao sy mpitondra fifaliana rano velona manodidina anao ary ahatonga anao ho fitahina ka zay ataon'ny tananao zay atrehinao de mitondra fahombiazana sy fahasoavana manodidina anao ivavaka sika tompo misaotranao zahay misaotranao no ny fotoana nomenao anay nahafahana anamaky ny teninao ny fanahinao de fanahy monina ao anatinay monina ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao Andriamanitra ny fanahinao no mitondra fahavelomanao anay ny didinao ny soratrao de nomenanay ahatsiarovanay tena fa ny fanahinao masina no mibaiko anay mitarika anay mananatra anay mitondra anay ho amin'ny fahavelomana so amin'ny lalana tsara tompo tianay ny ahatsiarovanay isan'andro fa sarobidy eo masonao zahay batsy aivo anay manandrakariva tompona ny fanahinao masina fa tianao zahay sarobidy eo masonao na ny fiainanay na ny ainay ary sarobidy amin'ny namanay koa zahay satria manana ny fanahinao ny fanahy velona mamelona de ataovy ety anatinay mandrakarivo zany tompo anananay fifaliana
ary ho fantsona mitondra fahavelomana ny manodidina anay zahay. Miandry ny fahatsiarovana ny pentekosty zahay. Manana ny fanahinao zahay. Dia aoka ho rano velona hiboboka aty anatinay izany. Ka tsy hananana etaeta amin'izao tontolo izao. Fa hanananay fianinam-po aminao Andriamanitra. Ny fanahinao manafana ny fonay. Manafana ny fanoloran-tenanay. Mampahirezanay Tompo. Ny fanahinao ny mamelona anay. Dia aoka toetra petsaka ato anatinay izany. Avokatra be amin'ny asa tsara izay. Misaotra Jesoa. Amen.